faly miaravantsika izay mpanaraka nyity serasera-telo minitra ity indray. Androantsika dia resaka manokana momba ny krismasy na noely satria efa atombotra ihany fety noely ho an'izay makalaza izany. Ary ity fanazavana ity zany dia resaka ara-pinoana kely mikasika indrindra ny hoe nahoana tokoa ny makalaza ny fety noely amin'ny 25 desambra ny kristianina. Nahoana tokoa moa tsika kristianina no mila makalaza noely, ngamba ny zava-dehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny famonjena hoe Kristy tonga nofo nidina tetỳ-tany nanaiky nidina hamonjy ny olombelona, dia izay fotoana izay mila ankalaza aina, mila tsarovana, tsy dia ilay fahaterahana loatra fa ilay hoe fiatombohan'ny tantaram-pamonjena tamin'ny alalan'i Kristy. Ka nahoana ary izy io natao 25 desambra talohan'ny taonjato faefatra dia tsy nisy ny fankalazana noely, tsy nanao an'izany fankalazana noely izany ireo kristianina voalohany, fa kosa nisy ireo tsy kristianina izay nankalaza ny fetin'ny fahaterahany masoandro, izany hoe teo amin'ny fiarahamonina anisan'izy ireo dia fety lehibe, izany hoe fahaterahany masoandro izany, izay fibosahan'ny masoandro indray ka tandritra ny solstice d'hiver, izany hoe 21 desambra ny tena nankalazana an'io. Tateo aoriana nefany dia nataon'ny zareo fa 10 desambra io, ka io fety io zany no novain'i Constantin izay empereur romanina tamin'izany fotoana izany, izay anisan'ny nampiely ny finoana kristianina ihany koa. Dia izy naniovan'io 12 desambra io ho fety fankalazana an'i Kristy, ilay masoandro vaovao araka ny voalaza amin'ny soratra masina ainy dia ao amin'ny boky Malakia toko 7:7 na koa ao amin'ny Luka toko 1:7. Izay zany ny tena tanjona voalohany ny ankalazan'i Kristy ilay masoandro vaovao. Araka izany zany dia famantarana fotsiny ihany tahaka ny ankamaroan'ny daty ao amin'ny baiboly ny 25 desambra, fa tsy hoe fahaterahan'i Kristy ara-tantara. Ary mazava ho azy fa misy ireo kristianina hafa izay mankalaza ny noely amin'ny fotoana hafa toy ny orthodoxe ohatra izay mankalaza azy amin'ny 9 janoary. Ka ho antsika izay mankalaza ny fetin'ny krismasy amin'ny 15 desambra zany dia mety efa azontsika tsaina amin'izay zany amin'izao hoe nahoana tokoa ny kristianina no mankalaza anazy amin'io 15 desambra io. Tsy io no naterahan'i Jesoa araka tantara, fa kosa famantarana an'i Kristy ilay masoandro vaovao, ka izy no hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao. Fa antsika izay tsy mankalaza ny krismasy noely kosa dia afaka tsy mankalaza izany, fa ilay mametraka an'ilay hoe ny Noël dia avy amin'ny teny hoe Noël, izany hoe tsia Andriamanitra, dia fahatonendranana ihany, fahavendranana ihany satria teny anankiroa samihafa, ndray teny anglisy, ndray teny hebreo no atambatra dia hoe Noël dia zavatra tsy misy dikany. Raha ohatra ka izany marina dia dikany hoe hôtel dia hoe hôte mafana, el Andriamanitra, dia manjary lasa zavatra mampimebele izy. Ka rehefa tsy mankalaza ny krismasy na noely dia afaka mijanona amin'izao, fa tsy izany akory no tsy maha-kristianina anao. Dia mirary antsika sahady hiomana amin'izany fankalazana ny fety noely izany ao anatin'ny fanahy madio tokoa handray famonjena. Ary raha ohatra ka nahafinaritra antsika ny zavatra andresantsika teto dia azonao zaraina amin'ny namanao, fa mbola betsaka ny zavatra izay ho azontsika resahana ihany koa manaraka, dia misaotra antsika izay nanaraka hatrany. Manao veloma tompoko.